La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Nimpiokany fahombiazana. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, il est tirony fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartTop. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartTop. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. No esorina tao an-trano fonenany tao Amparibe i Christine Razanamaso solombavamboaka mapara voafidy tao Ambato-Fiandrana ny maraina teo tamin'ny 9 sy sasany maraina ny tonga teny amin'ny toerana nieraka tamin'ny vatany Emoreg. Mitony adevitra mahakasika ny volavolan-dalam-pifidianana nolanina teny amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ny ity herinandro ity. Ny HCC sisany itodohan'ny maro amin'ny volavolan-dalana io. Totry ny fahalovana ny kolokolo ary ny fanaparapahefana mivantana ny fandaniana amboleta ny lalàna ifeny fividianana tamin'ny anteny mera-pirenena ny talata lasa teo araka ny voalaza ny fanamarana teo anivon'ny CCS sampana Antananarivo. Ao anatin'ny vanim-potoana ny intersaison eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay no mampivadibadika ny andro raha ny voalaza azo teny amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro tamin'ity androany ity. Maresaka iraisam-pirenena niverina niakatra fitsarana indray ny filoha afrikana Tatsimo teo aloha Jacob Zuma. Raha kolokolo ny taona 2007 sy 2007 no nanenjehana azy amin'izany. Nedinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Salantra top klasy top afotonga zo eto amin'ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV nanomboantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity ny esorina tao amin'ny trano fonenany tao Amparibe i Christine Razanamaso solomavamboaka mapara voafidy tao Ambato-Fiandrana ny maraina teo tamin'ny 9 sasany no tonga teny an-toerana niaraka tamin'ny vatany Emoreg. Mikaela Romarola. Nanomboka tamin'ny 9 sy sasany maraina tapaka ny lalana Samuel Stéphanie eto Amparibe manoloana ny trano fonenany Christine Razanamaso solombavambahoaka mapara tonga ny Emoreg niaraka tamin'ny vaditany nanala ny entana rehetra tao amin'ny trano. Natao toy ireny mpanao ratsy ireny ny fanesorana azy tao amin'ny trano raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka Christine Razanamaso. Naharitra ora 3 mahery ny fanesorana an'ireo entana izay navoaka teo ivelan'ny vavahady. Fa ny zavatra tiako ambara fotsiny na ohatra karazana hoe tao sarika mpandriana hoe tapona fa hoe angambany hoe tapona fa sao dia tonga eo mpanao gazety na linina satria solombavambahoaka ihany no ny tenako ary mbola ambarako ambonin'izany koa fa mahatonga toemijanona amin'ny toerana ity ny tenako dia amin'ny maha hoe zaho hoe lehibe nandrom-panjakana taloha ary firifiry moa ny olona izay tsy manana fonction akory aza hoe lehibe nandrom-panjakana zany mipetraka amin'ny toerana sahala amin'ireto fa zany hoe moa ny tena dia fantatra loatra fa satria tsy manaiky lembenana ny zavatra rehetra maloto sy tsy madio na sarotsaromana ka dia hoe zao no angalatsika baraka azy. Araka ny efa naverimberiny ireo mpanao politika maro mpandinika fiarahamonim-pirenena mitady amboly korotana eto amin'ny firenena ny mpitondra. Malohana ny tranga toy izao
mametra panontaniana ny mpanara-baovao manomboka sady ve ny antsoinjay ataon'ny mpitondra amin'ireo mpanohitra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Mitony adevitra mahakasika ny volavolan-dalàna ny fifidianana ny olaniny anteny miram-pirenena tamin'ity herinandro ity. Ny HCCS no itodian'ny maro amin'ny volavolan-dalàna io. Nisy ny adevitra teny ankantso tamin'ity androany ity. Lili Rabiata. Nafana ny adievitra teny amin'ny faculté d'Aix Ankatso mikasika ny volavolan-dalam-pifidianana na nisy aza ny fandaninana ataony teny amin'ny anteny miram-pirenena andreo volavolan-dalàna ireo. Maro amin'ireo andin-dalàna voasoratra amin'ireo volavolan-dalàna ireo no tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana raha ny voalaza ny pahalalàna, mpitsara ary efa mpikambana teo anefa ny rafitra misahana ny fitsarana ny fifidianana nandray anjara tamin'ny adievitra. Andin-dalàna izay andrasana ny toromarika ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fitakina ny fanitsiana izany raha toka no lanina fotsiny teny amin'ny anteny miram-pirenena. Na ny mamaritra ny zoan'ny mpifidy na ny zoan'ny mpanao politika milatsaka hofidiana na ho an'ny mpitsara ny fifidianana samy ahitany ireo tsy fahatomombanana ireo. Rehefa mandeha ny fifidianana dia mazava ho azy zany ataony fanisana. Dia rehefa ohatra ka misy fepotona feran'ny lalàna hoe mandritra ny 5 andro ao aorianan'ny fifidianana ny tokony ho tonga any amin'ny SRMV ny voka-pifidianana. Dia rehefa tsy tonga ao anatin'izay dia afaka midresse PV de carence izy. Izany hoe toy ny tsy nisy zany ilay fifidianana, toy ny tsy nisy ny safidy nataon'ireo olom-pirenena. Izany hoe raha jerentsika izao izay andininy anankiray izay koa dia anisany anankiray tsy tondra filaminana araka ilay tenena tamin'ny voalohany teo satria misy olona zany mivery na ny candidat na ireo olom-pifidy. Maro amin'ny tolo-kevitra nomena ny toko politika sy ny firaisamonim-pirenena no tsy tafiditra amin'ny volavolan-dalàna io raha ny voalaza. Tsy voahajatrany ihany koa ny famolavolana io volavolan-dalàna io. Eny amin'ny fitsarana afo momba ny lalam-pandrenana ankehitriny ny masony rehetra manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro ireo. Raha ny fizarana azy natao tamin'ireo komision anankiroa ireo dia tsotra hoe komision consultative mameno recommandation kiasika l'esprit izay tokony hanaovana an'ilay lalàna. Commission interministérielle manoratra ilay lalàna araky izay recommandation sy l'esprit de loi izay voafaritra tamin'ny asan'ny commission. Tsika nefa mahita tamin'ny ireo olona nanao ny famelabelarana teo alohako teo fa tsy izay zava-misy. L'esprit tokony nanoratana an'ilay lalàna ka vodena le izy ary spoliena le terme hoe méthode participative no nanaovana an'ilay lalàna fa dia sy tiany nanoratana azy tao no nanoratany azy ary tsy mahagaga raha ohatra ka amin'izao raha miara-madamo araka lazaina nanolovana teo hoe association na parti politique anakenina le izy ho an'ny maro nanatrika io adievitra io ahina hiafara amin'ny korontana ny fiziriziriny fanjakana amin'io lalam-pifidianana io. Mais
Nanamafatra ny Armada nandritra io fotoana io fa handray anjara amin'ny fifidianana misy eto amin'ny firenena na inona endriky ny lalam-pifidianana miseho. Tsy isan'ny tonga nandray anjara tamin'io adihevitra io ny solitena avy amin'ny fanjakana na nisy azan'ny fanasana. Tsy hitantrana izy ireo amin'ny fanatrehana ny vahoaka tahaka ny tokony tranga tamin'ity androany ity. Ny solitena avy amin'ny firaisamonim-pirenena izay nantsony ny mpahay-lalàna sady mpitsara, teo ihany koa ny mpikambana ny onivo ny Armada solitena ny mpanao politika samy tonga naneho ny heviny nandritra io adihevitra io. Toetra ny fahalovana sy ny fanaparam-pahefana ny fandaniana amboletra lalàna ifehin'ny fifidianana atao amin'ny anteny miram-pirenena ny talata lasa teo araka ny voalazan'ny fanambarana teo anivon'ny CCS sampana Antananarivo. Mikael Romamla. Voalaza ao anatin'ity fanambarana nataon'ny CCS sampana Antananarivo ity fa inaopitehan'ireo olombitsy ny firenena malagasy sy ny vahoaka ao aminy. Amin'ny mahavato nasondritry ny tanin'ny CCS dia miantso an'ireo sisa manampanahy izy ireo. Manainga ihany koa ny vahoaka malagasy jivaky-volo ary indrindra ny tafika mba samy handray ny andraikitra manandrify azy avy ka hiambina ny tandrazana iombonana tsy ho viraviran'ireo olombitsy fahavalom-pirenena. Miariary ihany koa hoy izy ireo ny fanaovana amboletra ataon'ny fitondrana. Miariary toy ny vahian-kandrina ankehitriny fa manjaka tanteraka ny fahalovana ny kolikoly ary ny fanaovana amboletra ny amin'ny fandaniana ireo lalàna mikasika ny fifidianana. Manamafy izahay fa porofo mitoka amin'ny tendany zany fa tsy hitondra fitoniana velively na mialoha na mandritra na ao aorian'ny fifidianana ny famoahana amboletra an'ireny lalàna mikasika ny fifidianana ireny. Tompona andraikitra tsy hafa miala amin'izao tantara makotroka eto amin'ny firenena izao ireo mpitondra fanjakana tsy akanavaka. Nasiana izy ireo teny ihany koa ny mahakasika ny fitokonana ataon'ny sendika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo fa tokony vahana farany izay aingana mba hisian'ny taom-pianarana vaovao. Mitakia ny vahaolana maharitra avy amin'ny mpitondra fanjakana mialohan'ny hidirana ny taom-pianarana 7 sy 4 arivo sy 8 sy 4 arivo. Zany hoe andrasanay zany zay mba tsy isin'ny fiatoatony fampianarana intsony mandritra ny taona.
manantitrantitra hatrany araka izany ny sesesa fa tsy misy vahaolona mahomby na ho an'ireo mpifanandrina ara-politika izany na ho an'ireo mpitondra sy entina na ho an'ireo samy mpandrara eto Madagasikara eny hatramin'ireo samy vahoaka tsy mandady arona afa-tsy ny firosoana amin'ny fikaonandoha-paritra ary faranana amin'ny fikaonandoha-pirenena mba hametrahana vahaolana matipaika mahomby ary eken'ny rehetra manoloana ireo olana maro lafy. Mamoetra ny fihetsika ataon'ny mpitondra eto amin'ny firenena hoy Sylvain Rabetsarona folomboninahitry ny PNJ Mazava sy Dr Jean-Louis Robinson vohitsakitsaka ny fahalalana ary manjaka ny kolokolo eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fanehoan-kevitra izy ireo fanehionina saina. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny filoham-boninahitry ny PNJ Mazava Rabetsarona Sylvain ary naneho hevitra momba ny toedrara misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manjaka ny vola hoy ny fanazavany ary mitady ny fomba rehetra ny mpitondra amikirana amin'ny sezany raha tsy ilaza afa-tsy nitranga teny amin'ny antenimieram-pirenena ny talata lasa teo. Lalàna zay tsy mety ho an'ny be sy ny maro. Titantsika moa ny zavatra nitranga fa dia nisy resaka vola be tao ambadika tao resaka kolokolo zany tamin'ny hôtely lehibe anankiray teto Antananarivo. Nivarotra tanindrazana nivarotra firenena mihitsy andaniana lalàna zay tsy mahatsara ny firenena. Inganeka ty firenena ity misy olona mba marina ihany amin'ny ACCO na any Bianco any mamoaka marina. Tokony ampiarana vetrany ny lalàna velona toy ny zavanitranga tany ivelany amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ireo tompon'andraikitra ambony hoy kosa ny fanazavany Robinson Jean-Louis mahakasiky ny fanaovana kolikoly animba no avin'ny firenena iny. Zany zavatra zany tandalana isika dia azo arahana tsara ireo lalàna ireo fa tsy dia hanao ny taniny kibo eo dia hanao an'izany foana zany dia zay nanota teto zay nangalatra dia aleo saziana ary zany zany no efa nilazai ny délégation ny tsagaiky iny miova zao ny fiainana eto Afrika eraky n'izao tontolo zao hoenjehana mpangalatra ary aiza fotsiny nareo dia anohainy fotsiny hoe zay manana pahefana dia anapatra pahefana tsy voatananareo tsony io fa endrena dia mipetraka satria ny international rehetra efa mandeha. Tsy hiteraka fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fihetsika asehon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao raha ny faneho-keviny hatrany. Fitoniana izay ilain'ny rehetra amin'izao volana vitsy mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Rariny saingy efa tara ny fandraisana ndraikitra ireo solomavambahoaka manoloana ny raharaha kolikoly eto amin'ny tsika efatra amin'ny tsy fananganana ny Haute Cour de Justice raha ny fanazavany KMF Knoe ny tokony nametitra am-pialana ny filoham-pirenena Rajonary mampiany fanadiny Michela Narjona. Mandeha ny fanadihadiana eny anivon'ny Bianco mikasika ny raharaha kolikoly voalaza fanitranga teny amin'ny antenimieram-pirenena nentina nandaniny ilay lalàna mifehy ny fifidianana. Fandraisana andraikitra lehibe no andrasan'ny rehetra amin'ny filohampirenena manoloana izany raha nambarany filohan'ny KMF Knoe. Ny zava-dehibe dia hoe mandray ny andraikiny ny Bianco. Ny KMF Knoe raha mbola miantso lalindalina. Mila mandray ny andraikiny samy finina. Raha ohatra ka voaporofo fa nisy ilay kolikoly dia ny samifinina tokony hahafantatra hoe vola avy aiza andriamatoa filohan'ny repoblika andriamatoa prime ministre ny repoblika mitaky ny fandraisanareo andraikitra matotra tsy ny Knoe irery fa ny fiarahamonina manontolo mihitsy satria lasa miena ny fifampitokisana eo anivon'ny mpitondra sy ny entina vokatra ireny ny vaovao ireny. Raha tsy marina ny vaovao dia tokony misy fiapetra entitra raisinareo. Marina ny vaovao dia tokony manao modely nareo amin'ny fametraha-pialana. Ho an'ity fiarahamonim-pirenena ity rariny ny fitoriana napetraka ireo solomavambahoaka tsy vao izao anefa raha ny fanazavany no tokony hiala ny filoham-pirenena amperinasa fa efa ela noho ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana tafahoatra. Hiteny fotsiny aho zao hoe inona no sakana tsy nametrahana ny Haute Cour de Justice ary rehefa tsy napetraka ny Haute Cour de Justice inona no lazainy lalam-panorenana hoe tokony atao mahakasika an'izany. Mazava ny voalazana lalam-panorenana Haute Cour de Justice izay natao hitsara ny mpikambana eo anivon'ny androm-panjakana satria raha tsy mitombona ny fisian'ny kolikoly dia izay solombavam-bahoaka ny milaza fa misy ny kolikoly zany dia mpanelitsao
dia tokony ho tsaraina raha anisy ny ray ilay kolikoly tsy ny olon-tsotra no afaka andehanao kolikoly sy olom-bava-bahoaka fa mbola misy olona ihany koa izay ilana ny haute cour de justice io mba ho tsarainy haute cour de justice io le haute cour de justice nefa tsy mipetraka rehefa tsy mipetraka ny haute cour de justice inona zany ny dikan'izany tsy mbola nisan'ny pika ny toy ny fanadihadiana natomboky ny Bianco mbola miteraka resabe ihany koa hatreto ity lalàna mifeno fividianana ity tsy ny KMF Knoe irery ihany no fiarahamonim-pirenena nangataka ny fandiniana sy ny fanovana tepika maromaro tao anatin'izay lalàna mifeno fividianana izay toy ihany koa ireo antoko politika maromaro ary hatra amin'ireo vondrona iraisan'ny pirenena andrasana ny toy ny tirara ity tontolon'ny politika izay hatrany dia nampahafantarina androany teny Antaninarenina izy Valymenada mianaka ny fanaiky hitambatra anatin'ny vovonana Madagasikara soa ametraka ny fanaovana politika tena matianina eto Madagasikara araka ny tokony izy fanirina Arson Yandry. Ny fitondrana fandimby eto Madagasikara dia samy nahitana trany adala politika izay niteraka fifandrafesana sy famononan-kolaka sy famotehana ihany koa izay nafiara-trano tamin'ny savorivory sy ny fahantrana lalina ho amin'ny vahoaka malagasy indrindra tamin'ity fitondrana ankehitriny ity hoy ratefina Naremila mpikambana ao Madagasikara soa. Ny ainantsika indray tao anatin'izao efa taon'izao tsy misy zavatra fiovana fa vao maika azy mahatonga Madagasikara tena ho latsaka any amin'ny tena mangitsokitsoka indrindra tsy ny ara-pivelomana ihany io nisatokantrano tsy ny ara-nisaky ny tanàna io fa ny firenena manontolo amin'ny sehatra rehetra tsy misy tsony zavatra ataontsika hoe mba azo ekeny saina zavatra mitranga fa tena ratsy daholo na hatrany amin'ny fanabiazana sy ny fahasalamana io hatrany amin'ny fiarahamonina io hitantsika rehetra zany za tsy hitanisa ho hoe inona daholo reo fa fantatritsika rehetra ary tsy raha ho tany saina na hoentsika mandritra ny Afrina dia tsy ho voatanisantsika zany. Izany fahasamban'ny firenena izany no nananganana Madagasikara soa izay mahita fa ny fitambarana malagasy rehetra anatin'ny fahasamihafana ny vahaolana hoy ity mpikambana Madagasikara soa ity hatrany. Teo anatin'izany zavatra rehetra zany efa nahatsinjo an'io itsika mianakavy efa samy maro naneho hevitra hoe miamakany amina lalana tsy izy eny izy amin'ny firenentsika zany fa dia samy niatrika teo itsika rehetra sy ny vahoaka malagasy. Tao anatrehan'izany tamin'ny taona 1992 no niatombohan' izao fifandresen-dahatra ho fampitambarana satria izany ny vahaolana eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Tsy misy afa-tsy ny fitambarana ao anatin'ny fahasamihafana no hitondrantsika vahaolana ho an'ity firenentsika ity. No atsatreriny mpikambana ao anatin'ny Madagasikara soa fa keo ny lalana lehibe izay hanandanja ao amin'ny avy firenena ny fifidianana ho avy izao. Tokony ampiseho amin'izay ny mpanao politika manoloana izany ankehitriny fa manana toe-tsaina mendrika mihoatra ambon'ny mpitondra ankehitriny izy ireo mpitondra izay naneho ny tsy fahombiazany amin'ny fitantanana ny firenena. Tondera naraka dokavarotra isika melohan'ny jerentsika ny mpitandro amin'ny filaminana sivily izay miamoroborobo eto amintsika eo ihany koa ny fitoriana napetraky Fosa Junior any amin'ny Kafré Vaveoary. J'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. Yes. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar.
amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour la rédaction de texte, rapport contenu web, brochure, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariards. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. Viany eto amin'ny fampalalam-baovao isika ao anatin'ny intersaison eto Madagasikara amin'izao fotoana izao antony mampivadibadika ny andro raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro tamin'ity androany ity fanampanazavana. Tonga ny andro mivadibadika aloha zany atsika zao anatin'ny vanim-potoana ataontsika hoe intersaison izy amin'ny teny frantsay zany any mifandimbidiby ao ny fahavaratra sy ny volon'andro ririnina. Dia amin'izao fotoana zao zany tsika anatin'ilay atao hoe somary maka volon'andro ririnina zany hoe mangatsiatsika ny andro dia ahitana ho antsika mpivoatany ohatra ny ahitana herika na hoe orana malefaka anatin'ny fotoana fohy tapitapoka zany dia fa raha ny ririnina manokana zany dia any amin'ny fisasan'ny volana may any vao tena manomboka. Hatreto aloha zany dia mbola mitohy fahavaratra zany hoe mbola mahazo oram-baratra zany aty amin'ny iny andrefana manontolo iny mahazo ny avaratra andrefana iny ka aty amin'ny ty atsimo andrefana ty zany mbola ahitana oram-baratra avokoa mbola sisy misy zany andro atin'ny forona ka dia vao tapitra koa ny seza. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nivoaka androany ny faha-enina ny volana aprily ny laharana faha-telopitelopolo ny Madagascar Matin hebdo lohateny lehibe amin'izany crise de jalousie, abus de pouvoir et corruption du régime HVM, la honte, la honte, la honte izay hita moa ao amin'ny pejy faharoa sy fahatelo. Ao amin'ny pejy fahaefatra kosa Christine Razanamahasoa, ces lois électorales ne garantiront aucune sincérité des votes. Momba ny tontolo iainana kosa dia l'ONG l'exprimez-vous se lance aux marches de crédit carbone hita ao amin'ny pejy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo ary amin'ny pejy fahafolo kosa niresaka niarahana tamin'ny Gaël Volontsou Rakotondrainy izay kitana iray amin'ny lanitry ny serasera eto amin'ny Cool TV FM. Nanoizatsika ny vaovao dia efa manomboka miroborobo ankehitriny ny sehatry ny mpitandro ny filaminana sivily eto amintsika ilaina ny fampiofanana azy ireny mba ahafahany sy ampahafantarana ny zony sy ny andraikitra izay sahany Henri Florian. Manodidina ny 700 ankehitriny ireo orinasa misana ny filaminana sivily eto amintsika raha ny taremarika navoaka ny ASPM na ny Académie de sécurité privée malagasy. Anisan'ireo sehatrasa manomboka mivelatra sy mahasarika ny olona ny fanaovana ny agent de sécurité na ny mpitandro filaminana sivily eto Madagasikara. Misy ireo fepetra ahafahana manatanteraka izany asa izany ary ilaina ny fanarahana fiofanana. Mbola olana nefa ny tsy fahalalan'ny olona ny lanjana izany raha ny fanazavana trany. Sehatrasa zany zao ny resaka sécurité eto amintsika dia miroborobo be tokoa nefa ny indro kely dia betsaka ny tsy mahafantatra exact ny hoe inona ny valeran'ilay hoe sécurité. Eo sécurité zany izy aloha dia tomady ara-batana voalohany indrindra aloha équilibré anao moralement, physiquement, intellectuellement ahafahanao manana an'ilay hoe réflexe de sécurité amin'ny asa izay ataonao satria zay zany ny base. Mahasamy hafa azy amin'ilay hoe ny olona nanao formation sy ny olona tsy nanao formation zany dia voalohany indrindra
afaka manana réflexe anao amin'ny zavatra zay ataonao hoe eto anao tsy afaka no départé makatsina tsy afaka mibilila zany anao fa ity ny asany ataoko dia eto zany faritra misy dia eto ny zavatra atao. Maro ireo tanora miditra ao anatin'io tontolon'ny asa io ankehitriny vokatreny tsy fananana asa. Ilaina ny fananganany sekoly mampianatra azy ireny mba halalany ny zony sy ny andraikitra izay sahany amin'ny asany. Manana ny mampiavaka azy amin'ny asan'ny mpitandro filaminana ny agent de sécurité. Ny agent de sécurité privé dia limité. Ny mpitandro filaminana ho an'ny public zany dia siège national zay dia tsy mampitovy aminy nefa reo dia ohatra raisitsika kaiky zany ohatra hoe manao misy zavatra miseho amin'ilay société dia ny agent de sécurité amin'ny société no miandraikitran'izay voalohany zay latsony hoe première intervention vitsy zay vao miantso ny mpitandro filaminana izy mandray ny andraikiny manompo procédure rehetrarehetra araky ny lalàna misy. Manomboka amin'ny 10,000 sy 2 ariary ny karama midigana voalohany ho an'ny agent de sécurité iray raha ny nambarany eo anivony ASPM izay miakatra araka ny dingana vitany eo koa ny fahitany mpampiasa azy eo amin'ny sehitry ny asa zay ataony. Sarotra ary tsy ahitamba olana tato anatin'ny taona maro ny fametrahana ny olona manana fahasembanana amin'ny toerany tokony isy azy sy ananjana ny zony izy ireo indrindra moa eo amin'ny sehitry ny asa fanadina. Miana tsy toy ny any mpiasa rehetra ny karamandreo olona manana fahasembanana miditra eo amin'ny sehatra ny asa. Raha toa ka 2 hetsy ariary ohatra ny karama raisina mpiasa iray, miana ho 10,000 sy 2 hetsy ariary zany raha ho an'ny olona manana fahasembanana. Ireo amin'ny ankapobeny no sakana sy olana setraindreo olona manana fahasembanana na vita fiofanana ka hiditra hiasa. Raha ny fanazavan'ny mpiandraikitra azy ireo, mbola isany andavanandro mpianandreo olona manana fahasembanana ny fanilikiliana. Dia zavatra heverina asa fa mety ho zavatra asa vitan'ilay olona tra-pahasembanana dia mbola mipetraka foana ny hoe tsy politika ny orinasa izany zavatra izany. Nefa ny lalàna efa mivoaka ny fananany ireny olona ireny ny zo hanany ny fisahanany tenany na ny hoe fanatanterahany asa mba hivelomany dia manainga antsika rehetra orinasa zany mba hanana izay masona fijery misokatra zay mba handray an'ireny olona ireny rehefa voahofana tsara izy afaka miatrika ny asany. Mijano eo amin'ny fanetanana ny rehetra amin'ny ankapobeny ny ezaka mpanajana ny zon'ny olona manana fahasembanana. Antsika sekoly dia alao mba hisokatra koa ny varavarantsika handray ny ankizy tra-pahasembanana manana zo tahaka ny ankizy rehetra izany ho beazina hianatra mba hahatonga azy asa-antena hahatonga azy mba hanana ny hoavy sy ny asa izay hivelomany any arinany. Dia ho antsika rehetra mihitsy mponina malagasy ny hoe fadio manomboka anio ny manilikilika ireny madiniky ny tompo ireny fa maraiso amin'ny fitiavana izy satria mahatsapa mila fitiavana tahaka anao ihany koa dia raiso izy. Tsy ahitamba-olana treto ireo olana setraindreo manana fahasembanana na efa antaonany maro aza nisy fiatarainana sy fanetana tahaka izao. Tsy misy ihany koa ny tolo-talana atao amin'izy ireo ka antony anarana ny tompona ndraiky mpanjakana tsy ho variana amin'ny adala politika fa hijery akaiky ireo manana fahasembanana ireo. Raha tsy ahivana misy 220 ireo mpianatra mpiofana manana fahasembanana navoaka tetsy amin'ny akama 17 hektara androany. Tarandra baolina kitra kosa indray dia manana olana eo amin'ny fiatrehana ny lalao izay eonany amin'ny ekipa Ghanéenne ny ekipa malagasy Fossa Junior nametraka fitoriana any amin'ny CAF izy ireo fanadina Henri Florian. Manana olana eo amin'ny fiatrehana ny lalao mandroso amin'ny fiadina ny amboaran'ny CAF ny ekipa ny Fossa Junior. Fiorana mandroso izay ifandonina amin'ny ekipa ny Aduana Starany Ghana. Ifanantoerana raha teo ny ekipa malagasy amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny kianjany Dorma Ahenkro no voatondro fanaovana ny lalao rapitso sabotsy fa 7 ny volana aprily. Toerana 0 km mahery miala ny renivohitra Ghana. Araka ny lalàna amin'ny feny fifananana raha toa ka mihoatra ny 200 km ny alaveran'ny toerana misy ny kianjy lalaovana iantohan'ny ekipa mpampiatrano ny sara-pitaterana ny ekipa mifanandrina aminy ary entina ny fiaramanidina izy ireo. Tsy nanaiky andoha izany anefa ny ekipa ny Aduana izay ifandona amin'ny Fossa Junior rapitso fa teren'izy ireo ho tonga any fotsiny ekipa ny Fossa Junior. Manoloana io olana io nandefa taratasy fitarenana eny anivon'ny Confédération africaine CAF ny tompona andraikitra eo anivon'ny Fossa Junior. Andrasana treto ny fanapahan-kevitra ny eo anivon'ny CAF manoloana ty olana sidran'ny ekipa malagasy ity.
mitoy ihany ny tolotra sy ny fanazavana atolotry ny Access Bank Madagascar ho an'ireo mpanjifa ny Antsipriany ary. Allô, mba vonjeo aty amin'ny banky akity kipapa fa tena lozany heliko eto ainga ndry fa za tsy ao amin'ny ramatoa ao raha tsy eo ndry zay fa tapao am'izay fa tsy haiko manapaka an'ity. Coucou papa, lozany heliko teto indray ianao. Efa teneniko foana fa mbola mety an-trano ihany. Jereo arange fa mbola adimy'le zalahy iny teo koa ty amin'izany. Coucou reo mpanaraka ny heliko. Fa inona ary ty ataony papa? Ka misy mpanaraka ane olo le ry izy io miresaka amin'ny rivotra foana io e. Bon, fa zany eo ihany fa zany aky tsy mahalala zay lohany sy vodiny atao anatin'ity banky ty. So ihany ary fa nisy an'io ramatodina ndray ato fa ratsy zany fa baraka fotsiny tato tena miodikodo papa zany tsy afa-baraka zany papa ka papa kosa ny rehefa nitenen'ny zareo ihany fa tsy nandeha fa midongo be ana fotsiny andao fahateriko eny papa e dia papa ihany miresaka amin'ny zareo eny ka hoana nanao izy tao mba tantarao aloha fa sy lozana mitsikitsiky feo fotsiny tena zao tena mazava amiko reny tolotra maro be atolotry ny banky reny kay tena tsy hitako mihitsy zay tokony amenatra anah mandeha makaty raha fanazavany le madama anandray atao tsotra le izy ny banky zany natokana ho an'olona rehetra fa tsy natokana ho an'ny mpanambola ihany olona koa moato zany sady mahay mandray tsara mihitsy manome fanazavana izy tena tsotra sady tsotra makaty amin'ny banky zay ny efa teneniko amin'ny papa foana e zao vao maika mazava amin'ny papa tsara izy sady hitanao arakaraky ny sokajiny asa sy ny sokajiny mpanjifa mitolotra men'ny banky ary mba sy nandainga indray le heliko tamin'iny tena mety tsara amin'ny papa ty banky tena mety ka le izy na ho an'ny mpiasa tsotra ay moa tokony teny atoka na ho an'ny mpiasa tsotra na ho an'ny tompona orinasa na ho an'ny mpamboly na ho an'ny izanizy mety ho an'ny olo rehetra ny banky aza misalasala manatona amin'ny banky nareo sery papa ako e zany ty gaga papa matahotra hiditra rerato e za koa no adalako tsy hitako zay tokony hamenatra amin'ny fanatonana ny banky ohatra toy ary aloha mihitsy aloha iverindreo ty fa ohatra mahafinaritra le izy toka maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia niverina niakatra fitsarana indray ny filoha afrikana tatsimo teo aloha Jacob Zuma raharaha kolokolo tamin'ny taona 7 no hanenjehana azy amin'izany fanindrina amin'ny sariny France 24 de Pretoria. Monsieur X, comme la presse locale, est le ity lehilahy antson'ny mpanao gazety hoe Monsieur X fa volombelona tamin'ny raharaha kolokolo nataony filoha afrikana tatsimo teo aloha Jacob Zuma antaonany maro ny isian'ny kolikoly teo amin'ity filoha teo aloha Jacob Zuma ity sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa frantsay Thales raha ny fanazavany a changé plusieurs fois de main. Nifindrafindra tanana ireo vola ary fomba maro samihafa no natao ahafahana mampitapita izany ho tonga ny amin'ireo izay antefany lela vola mantapitrisany sy chèque hatramin'ny iray tapitrisa euro izay nalohan'ny Thales ho an'ny ANC ny taona 2010 kolikoly amin'ny fividianana ireo fitaovam-piadiana ampiasain'ny mpitandron'ny filaminana ao Afrika Atsimo fa ihany koa fandraisana vola 10 alina euro isan-taona amin'ny Thales ho fitazomana ny fiara-miasa eo amin'ny rontota ireo no ananana pirofo ka hanenjehana ny Jacob Zuma fa ankoatra izay endrika kolikoly nitranga ny taona 2010 enjehana ny filoha afrikana tatsimo teo aloha ary voalaza fa kolikoly ny fandraisana ny tapakila nijerena ny fiadiana ny amboara eran-tany taranja rugby tamin'izany taona izany
satria vola avy amin'ny talian'ny orinasa tsy miankina no nividianana ny tapakila. Monsieur Moineau a réglé toutes les factures. Ny talesy no niantoka ny hôtely nipetrahan'ity filoha teo aloha ity tany Paris. Tsy iza ihany fa ireo akanjo rehetra ny ilain'ny filoha Jacob Zuma dia novidiany ity orinasa ity. Foana avokoa amin'izao fotoana izao ny fifanarahana rehetra ny fanaovan'ity orinasa ity amin'ireo orinasa ao Afrika Atsimo. Tsy naharenesapeo ny tompon'andraikitry ny orinasa amin'izao raharaha izao. Resaka iraisam-pirenena izay hatrany dia mitohy hatrany ny fitokonana fanoherana ny fanavozana ny SNCF any Frantsay. Tsakilan'izay dia miantso ny fifanantonana hijerena vahaolana ny olo-pirenena any an-toerana fanadina. Que certains n'ont pas hésité à traverser les voies à pied. Un voyage TGV iray amin'ireo valo, TER iray amin'ireo dimy. Ireo no sisa ny asa nitatitra olona nanomboka ny talatalasa teo tany Frantsa ary ny ambony nitokana vokatry ny tsy fanekena ilay fanavaozana ny SNCF tia ny gouvernemanta frantsay apetraka any an-toerana. Hatreto misiriziry amin'ny heviny ny fitondram-panjakana na eo aza ny fitokonana misy any an-toerana. Miantso ny fifanantonana hijerena vahaolana ireo olon-tsotra mampiasa ny fiaran-dalamby ialana amin'ny fahatiantoka goavana mety ateraka izany. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao misongadina tamin'ity alina ity nisorona tao an-trano fonenany tao Amparibe i Christine Razanamaso Solomavaboaka Mapara voafidy tao Ambatofinandrana ny maraina teo. Mitoy ny adevitra mahakasika ny volavolan-dalàna feny fividianana izay naliny ny anteny mera-pirenena tamin'ity herinandro ity. Ny HCC6 no itodian'ny maro amin'io volavolan-dalàna io. Ty izay mamarana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tirun fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smartop. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.